misaotranao zay Jesosy noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao mbola afaka indray ifampizara sy izara ny sitraponao ny torolalanao amin'ny alalan'ny lohahevitra zay no safidinay araka ny famanginao tamin'ity andro anio ity. Ianao no manositra ny teny, ianao no mamangy ny fonay tsiraray avy any afahanay raitsi-po mahay mandray ny teninao, afahanay manovo fanasitranana ary afahanay miaiky sy manaiky fa mila miova ny fonay sy ny toe-panahinay malohana ny erin'ny filazon-tsara. Ny aja sy ny dera dia ho anao irery any raitsi-to ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kasehan'ny vavaka sy ny fizarana. Alleluia. Amen. Miarabantsika sœur sy frère atao anatin'ity lohahevitra no safidiko anio ity ifampizarantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy inona izany fa ny lohahevitra mikasika ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana Jesosy Kristy, ny hazo fijaliana noentin'i Jesosy Kristy. Tsy ilay ambety tenintsika hoe hazo fijaliantsika akory, tsy izay, satria matetika isika rehefa mandalo épreuve na mandalo olana, mandalo tsy fisina eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia hoy isika hoe mafy be zany hazo fijaliako zany Jesosy. Tena mila tsy ho zakako izy zany. Andriamanitra tsy to dia lasitsika mitokana mivavaka, lasitsika miditra amin'ny antsoina hoe dingana ara-panahy manoloana an'izay nisoritsoritako tsotsotra izay hoe hazo fijaliana izay, fa izay dia mila misokatra tsara ny masontsika hoe hazo fijaliana sa tsy hazo fijaliana le izy, satria matetika dia problème personnel atsika le izy fa tsy hazo fijaliana. Ny tena hevitry ilay hazo fijaliana mantsy dia misy volonté divine ao anatin'le izy ary mifampitohy amin'ny définition an'ny salut, mifampitohy amin'ny famaritana hoe ho famonjena, lalam-pamonjena. Ary zay na hazo fijaliana ny famantsehana an Jesosy Kristy teo amin'ny teo Golgotha, satria tena hoe ny ray mihitsy no te hiavana amintsika, ny ray mihitsy no tao am-pon'ny ray fitiavana, tao am-pon'Andriamanitra tsy to, dia tamin'ny alalan'ny zanan'ilay tokana no nahidy ny endrika hazo fijaliana io ho fanavotana antsika. Zay le tena teo hoe tsy problème personnel le izy fa lalam-pamonjena. Dia amin'izay mahalalam-pamonjena an'izay dia izay no mira fa hazo fijaliana fa tsy resaka hoe olana isan-tokantrano na adiny mpivady na misaraka amin'ny olontiana na zavatra ohatran'izany tsy hazo fijaliana zany fa matetika problème personnel ary ny akamaroan'izy ireny ary dia matetika zavatra ohatrany hoe déclenché nohon'ny zany hoe teraka mihetsika nohon'ny tsy fahaizantsika mifehitena eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Fomba fijery daholo zany zavatra zaraintsika izany. Eny ary tompoko, inona moa ty resaka hoe hazo fijaliana ity? Ny resaka hazo fijaliana dia tsy inona raha lasa ranabavy fa famonjena ary fampihavanana tsika amin'Andriamanitra. Zay aloha ny tena zava-dehibe voalohany indrindra, zay ny tena point tsara tsindrina atao anatin'ny famaritana, atao anatin'ny définition hoe hazo fijaliana. Raha miresaka zany tsika hoe hazo fijaliana dia inona ny tena hoe entité ilazantsika anazy io, inona ny tena hoe amaritantsika azy io, dia ny tokony famaritan'ny mpizara ny sitrapon'Andriamanitra tahaka anao tahaka azy zany sy ny mpitorotena sy ny pastora isan-karazany dia tsy maintsy zay foana hoe ny hazo fijaliana dia fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Izay ho hazo fijaliana. Ankoatran'izay hoe fampihavanana antsika amin'Andriamanitra izay teboka voalohany indrindra ngeza be, satria ny an'Andriamanitra foana no tsy maintsy apetraka aloha dia ny fampihavanana antsika samitsika. Alleluia. Ary zay ny anton'ilay hoe croix
ary izay oa no anton'ilay hoe croix horizontale sy verticale, zany hoe fampihavanana antsika amin'Andriamanitra sy ny fampihavanana atsika samy isika. Matetika mantsika raha vao miresaka hoe azo fijaliana dia tonga de instrumentalisena be le izy, avy hatrany ny saintsika de mifantoka amina objet, satria izay mihitsy no fisainantsika olombelona mora mitodika betsaka amin'ny zavatra hita maso, fa lay zavatra tsy hita maso dia izay nambarako izay ny définition ny hoe fampihavanana antsika amin'Andriamanitra sy ny fampihavanana antsika isika samy isika. Ary ny antony nampidina an'Andriamanitra ny heriny ny azo fijaliana, ny heriny filazantsara, de miverina amin'ilay zavatra noresahantsika tamin'ny fampidirana teo hoe famonjena. Tsy misy zany asatsika na de hoe ny Romanina, ny Jiosy no voafidy araka ny lalàna soro-dalan'Andriamanitra Tora sy ny jentilisa tamin'izany araka ny amafisapotsika olombelona, na de hoe isika ara no voafidy ho élément, na de ny fantsika ara no voafidy ho singa, tahaka an'izay ihany koa ny hazo fijaliana sy ny jiolahy teo kavisy akavanana, fa ireny rehetrarehetra ireny de manambara famonjena daholo, ary ao anatin'izay ny tokony sokafan'ny fijerintsika sy ny masom-panahintsika hoe hazo fijaliana mira famonjena. Amaky tenin'ny soratra masina ary sika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny hazo fijaliana dia efa nisy izy io tany amin'ny fanekena voalohany testamenta taloha ny resaka izany, na de hoe tandindona ary no nentin'ny baiboly nanambara azy io, zany hoe ombre aloko lay hazo fijaliana grâce Jesosy Kristy araka ny filazantsara tao Golgotha ny any amin'ny testamenta taloha. Inona ihany koa ny azo ambara ihany koa de hoe ny hazo fijaliana dia toerana anankiray tsy toerana fa zavatra fampijaliana ireo meloka tamin'izany vanim-potoana izany tao anatin'ny tradition an'ny jiosy, zany hoe zay fampijaliana izay dia valikeloka, zany hoe ireo meloka rehetra dia araka ny didi-pitsarana mivoaka izany dia fantsihana eo amin'ny hazo fijaliana, dia izany no fomba isan'ny tena hoe atrosy indrindra, mamparikoriko indrindra, zany hoe fomba tena hoe mampijaly indrindra ahafahan'ny olona anankiray meloka izany miaina fanaintainana be mihitsy lalasy-ranabavy alohan'ny hoe ahafatesana. De izay ny amin'ny pratika ny hazo fijaliana, ary tsy fifandrifinjavatra fa tena ho fahatanterahany faminaniana mihitsy no nakan'Andriamanitra n'izay fisainantsika olombelona sy fieritreretantsika olombelona izay ho fanolorana an' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, mba hoe ny fanaintainana faratampony amintsika zanak'olombelona izany dia omena hoentin' Jesosy Kristy famonjena hazo fijaliana. Amen. Tsara ny tompo rahalahy, tsara ny tompo ranabavy. Amaky tenin'ny soratra masina isika ho iaho teo vakitsika ny numeria toko faraky amby roapolo andininy faefatra hatramin'ny fahasivy ny vakitsika dia mikasika ny menarana varahana. Ary niala tany tendrombohitra Hora izy ny zanak'Israely ka nahazo ny lalana makany amin'ny ranomasina mena hanodidina ny tany Edoma. Io didina zany ny zanak'Israely araky ny fitarihan'ny andry avy sy androraoana teto fitarihan'Andriamanitra tsy to, dia kivy ny fanahin'ny olona noho ny lalana, ary ny teny nanome tsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ny olona ka nanao hoe nahoana no entinao niakatra avy tany Egypta izay ho faty ety anefitra fa tsy misy mofona rano aty, ary mahamona aminaina ny fanahinay itony mofomofo foana itony. Menomenona zany etony zanak'Israely na de efa fahanana sy kenakenain'Andriamanitra amin'ny fampidinan'Andriamanitra ny arantsika nalala ny resaka manna sy ny zavatra ohatran'izany, de mbola ny menomenona ihany ny zanak'Israely teto, satria raha ny
toepotsika olombelona ary zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana izarantsika izao zany hoe toy ny hoe Andriamanitra indray no iangaviantsika tena hoe terentsika mihitsy zay le toepo de nature humaine ohatrany hoe terentsika mihitsy Andriamanitra hanompo atsika hisatisfaire atsika amin'ny besoin atsika zay le niteneniko teo mifanohatra amin'ny hazo fijaliana tsy problème atsika personnel ny antony hazo fijaliana fa eto amin'ity fimonomonona ny zanak'Israël araka ty bokyny Nomeria vakitsika ity dia rehefa ny monomonina tamin'ny nitondran'Andriamanitra amin'ny lalana miodidina arak'izay ny vision an'Andriamanitra sy ny fahitan'Andriamanitra amin'ny mahatsito azy de ny monomonina ny zanak'Israël ary monsieur le toetra hoe amin'ny mahamena hoe ianao Andriamanitra tsitoy ianao Jesosy Kristy de ny antony anomponay ianao de ianao miservir anay ianao mamaha nytady kiraronay ianao manolo akanjo anay ianao no mamahana anay ianao ny sy ny sisa be da be ary izany mihitsy no toepotsika amin'izao vanim-potoana izao micliquer page Alléluia 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 micliquer page fotsiny sika dia mahita hoe be da be ny fimonomonomana any ambadika sy ny ankoatra rehetrarehetra any na tsy any anatin'ny page fa ivelan'ny page fa eo amin'ny evon'ny fiarahamonina de mitaraina daholo ny olona aizany Andriamanitra la ay Jesosy Kristy asevoana ny fahantrana asevo avily ny cyclone asevo izao sy izao be da be mitohy amin'ilay fimonomonona ny zanak'Israël hitondrantsika sordalana amin'ny fanazavana iaingatsika ento zay toepo sy toetra mivoaka avy any anatintsika izay hoe Andriamanitra indray no terentsika hamany tady kirarotsika hanidy ny ceinture atsika hampiakanjo atsika sy ny sisa rehetra ora nefa isika maloto fo monomonina tsy sincère imagineo ne le toepotsika amaha mpanotatsika de nature humaine ny anjera tao amin'ny sahany edena fa ny antony ny azo fijaliana zay hitondratsika fizarana eto dia ho fanasitranana an'izay toepo sy toe-panahy izay ary raha toizatsika any ny famakina n'ilay bokyny Nomeria hoe ary Jehova dia nampandeha ny menarana afo teny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny dia nafatesana be ny olona Israely dia nakeo amin'ny Mosesy ny olona ka nanao hoe efa nanota izahay fa efa ny tena nometsiny an Jehova sy ianao ifony am Jehova izahay mba hanesorany ny menarana aminay dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary hoy Jehova taminy manaova menarana afo ka antony amin'ny hazo lava ary zay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany amen fasivy dia nanao menarana varana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona ny fanazavatsika dia teo amin'ilay hoe toepotsika sy ny toepisainatsika mpimonomonina sanatrian'izany Andriamanitra indray no ataotsika filana ho toy ny mpiasa eo amin'ny fiainantsika sy ny olatsika personnel zay vokatry ny toepotsika no holay fahalavotsika tao amin'ny sahany edena dia teraka mpanota isika ary no tsindriko teo fa hoe ny antony ny azo fijaliana dia ho fanafahana sy fanovana fanodinana n'izay toepotsika mpanota izay ho toepo n'olona voavonjy sy toepo ao amin'Andriamanitra tsito nateraka indray zanaka mpandova zanak'Andriamanitra sy ny sisa rehetra azo ilazana an'izany de zao nefa ny zavatra misy rehefa ny monomonina ny zanak'Israely satria nentin'Andriamanitra ny odina araky ny fanambaran'ny soratra masina atao amin'ny bokyny Nomeria de nandefa menarana afo Jehova Yahweh Elohim nanoloana an'izay fimonomonona ny
zanak'Israely fimonomonana atsika tamin'ny mpitarika Mosesy sy ny mpaminan'Andriamanitra sy i raitsy toy izay. De za de mahita zavatra ohatran'izao hoe tellement tena monomonina be ny vahoaka am'izao vanim-potoana iresantsika izao, am'izao era iainantsika izao, am'izao tonjato iresantsika izao, am'izao vaninandro farana izao, na de fa hoe ao anatin'ny sorodalan'ny soratra masina fanatanterahany faminaniana ihany koa ary zay hoe any amparany ihany. De za de mahita hoe mandefa menaranafo Jehova araky ny fahendrena, satria ao am-pon'Andriamanitra foana le hoe tia hamonjy atsika izy am'izay toe-pontsika monomonina izay, am'izay toe-pontsika tsy faly amin'ny fitarihan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony izay, na amin'ny alalan'ny taridanan'Andriamanitra andriafo sy andrahoana na zavatra hafa fa Andriamanitra no mitarika. De miarahantsika nahita ny Covid, miarahantsika mahita ny ady any Ukraine, miarahantsika mahalala miara-miaina ny inflation sy ny zavatra rehetrarehetra mampahory ny tambesatra eo amin'ny fiainantsika. Fa ny zavatra misy sy azo ambara de hoe au lieu de ibebaka isika izany tahaka ny bebahany zanak'Israely teto hoe efa nanota taminao zay Jehova, ary efa niteny ratsy anao sy ny monomonina taminao sy Mosesy, au lieu de hoe handoatra sy tritra ny any anatitsika izany isika vahoaka malagasy hibebaka, de mitoy monomonina ihany ao anatin'izay hoe io Andriamanitra tsy toa mandefa manaikitra, ary tena manaikitra am'izao vanim-potoana iainantsika zao antsoina hoe cycle ny tribulation. Amen. De raha vao miresaka an'izany cycle na tribulation izany tsika de mazava ho azy fa raha vao miresaka cycle na tribulation isika hoy ao de mitohy am'resaka église fito apokalypsy toko voalohany hatramin'ny faefatra izay raha tsy diso de miresaka ny tombo-kase fito apokalypsy toko faefatra, ny trompetra fito ny apokalypsy toko favalo ny loza fito zany izy daholo zany. Ny apokalypsy toko fahadimy amby folo ary indrindrandrindra ny trompetra fito araky ny zavatra nyresahako teo ny apokalypsy toko favalo hatrany amin'ny apokalypsy toko faha raiky amby folo zay sy ny loza isan-karazany hatrany amin'ny loza fahafito de mitohy hatrany amin'ny apokalypsy toko fahenina amby folo ny lovia fiton'Andriamanitra izay miaro ny fahatezeran'Andriamanitra hatrany amin'ny grande tribulation zay zavatra izay. Ka ao anatin'izay fiasan'Andriamanitra sy fanindrin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izay mba hampibebahany atsika, hitodiany amintsika, hiaiketsika ny fahotantsika, zany hoe hialantsika amin'ny toeran'ny mpimonomonina fa mitodika amin'Andriamanitra tahaka ny todian'ny vahoaka Israely teto hoe efa nanota taminao zay Jehova, efa nanao tsy mety taminao izahay, ary ny teny ratsy ny mpaminany sy ny mpanomponao Mosesy ny mpitarika rehetra mamela ny elokay mifona aminao izahay. Dia izay no andrasan'Andriamanitra amintsika, miandry an'izay ranabavy sy ranada amintsika malagasy, amintsika vahoaka maneran-tany ny fon'Andriamanitra miandry atsika izy hitodika amintsika manoloana ny herin'ny fanaitaina ny menaranafo zay manaikitra araky ny zavatra andresantsika teo hoe loza fito apokalypsy toko fahadimy amby folo ny trompeta mitsoka ao anatin'izany sy ny tombo-kase miva isanisany tombo-kase voalohany faharoa fahatelo faefatra mijery ny apokalypsy toko favalo araky nefa ndresantsika teo manomboka amin'ny andiny fahenina hatrany izay no antony tokony zany ifoazatsika mifoazy anareo zay matory de anazava anareo Kristy ka vonina ve isika
satria eto dia misy solution mian'andriamanitra ato amin'ity nomery toko faharoapolo andiny faraky amby roapolo ity hoe mandehana ary mantsainy Mosesy manaova menaranafo menarana varahana antony amin'ny hazo lava io le préfiguration tandindon Jesosy Kristy eo amin'ny andin'ny fahavalo fa izay rehetra mibanjana n'izany menarana izany na dia hoe malgré aza efa betsaka ny namoizana teo amin'ny Israely maty izany vokatry ny kaikitry ny menaranafo dia hahita fiainana indray ho voavonjy araka ity nomery zaraintsika tsotsotra ity toko faraiky amby roapolo ity nanomboka teo amin'ny andin'ny faefatra ity raha fitinina hatreo dia riavana fotoana izao itodiantsika amin'Andriamanitra tsy to manoloana ny kaikitry ny menaranafo dia manentana anao ny soratra masina manentana anao ny filazantsara fa ao amin'ny hazo fijaliana izay tandindona eto amin'ity bokyny nomery ity menaranafo menarana varahana dia misy fanasitranana misy famonjena misy salut misy aloka Jesosy Kristy nomery ny resahantsika eto ary io lay ambaran'ny marka toko fahaenina amby folo andininy fa filazantsara araka marka vakitsika vetivety ana zay filazantsara araka marka toko faha enina amby folo aitsika rehetra zany lanitsika tsy anjery mihitsy marka toko faha enina ambiny folo raha lasa ranabavy dia manomboka eo amin'ny andininy faefatra amby folo vakitsika tsy maninona izany manomboka amin'ny andininy fahadimy amby folo no précis kokoa ary hoy izy tamin'ny mpianatra izany Jesosy Kristy no miteny eto mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no hovonjena fa izay tsy mety mino no ho elohina ary izao famantarana izao no anaraka izay mino andininy fahafito amby folo hamoaka demoni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray menarana izy ary na isotro ary na dia misotro zava-mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy izany hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny handray menarana izy eto ny tena tiako interpellena antsika hoe handray menarana izy eto amin'ity marka toko faha enina amby folo ity andininy fahafito amby folo ity hoe handray menarana izy andininy handray menarana izy raha nyvakitsika le nomery teo dia hoe mibanjina fotsiny zany mibanjina n'lay tandindona lay préfiguration menaranafo menarana varahana fa ato amin'ity marka toko fahaenina amby folo andininy fahavalo amby folo ity de hoe andray menarana izy dia izay le hoe handray menarana izay izy na isotro zava-mahafaty ary izy tsy hampaninina azy zany hoe eto zany dia misy balance be anankiroa mihitsy hoe mibanjana fotsiny zanak'Israely dia voavonjy salut tamin'ny kaikitry ny menaranafo fa eto amin'ity hazo fijaliana araka ny filazantsara marka toko faha enina amby folo andininy fahavalo ity hoe mandray menarana izy misy vie éternelle ary na isotro zava-mahafaty ary izy eto amin'le hoe zava-mahafaty ito dia tsy hampaninina azy izany dia manome any kisariny Jesosy Kristy lay nombona teo amin'ny hazo fijaliana ny sotro ny fahafatesana ny sotro ny fampijaliana ny fampahoriana ny aretitsika lay faminaniana tany amin'ny bokin'ny Jesaia hoe nitondra ny nofontsika sy ny aretitsika izy ny zavatra rehetra amin'ny faratampony izay fijaliana ninona fimonomononantsika raisitsika izany lay famonjena grâce teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy izay tsy tandindona intsony nomery toko faraiky amby folo fa tena hoe mandray menarana izy mandray an Jesosy Kristy azadiny fa ny baiboly dia nampianatra antsika hoe hendre tahaka ny menarana tanareo amin'izany ny halaliny mysterin'ny fahendren'Andriamanitra mampita ny lalam-pamonjena ao antsika ao anatin'ny baiboly dia eto zany isika rehetra zay teo voavonjy amin'ny kaikitry ny menaranafo amin'izao vanim-potoana iresahantsika izao manoloana ny
zavatra rehetra isan-karazany zay manindry mahatonga atsika ho tafasitaka amin'Andriamanitra sy tafahataka amin'ny herin'ny filazontsara, tafahataka amin'ny fiainana mandrakizay. Betsaka ireo efa maty araky ny nomery toko faraky amby roapolo no vakitsika teo, ary betsaka ihany koa ireo maty tamin'ny fahotana amin'izao contexte sy era iainantsika izao, dia araka ny marika toko fahenina amby folo teo hoe handray menarana izy raiso Jesosy Kristy, sambory ilay azo fijaliana, sambory ilay famonjena nenton Jesosy teo amin'ny azo fijaliana. Sœur sy frère, fa ao anatin'izany no misy ny fiainana mandrakizay. Fa na isotro zava-mahafaty ary izy tsy ampaninina azy izany, na isotro fahafatesana ary tsika ninoninona zavatra izay faratampony mety ho fampahoriana miatra ny tenantsika sy manindry pression eo amin'ny fiainantsika. Sambory Jesosy Kristy, sambory ny azo fijaliana, ilay mena rana varahana ny mpanjininy zanak'Israely tany anefitra. Fa ao anatin'izany no misy ny fiainana, ao anatin'izany no misy ny fahafahana, ao anatin'izany no misy salut, ao anatin'izany no misy ny remède ny amin'ny fahafatesana. Tsy ampaninina azy izany. De miaraka amin'izay ny asa sy ny ministera isan-karazany ny fanomezam-pahasoavana, araka io marika io raha vakitsika hoe izao famantarana izao no manaraka izay mino raha-pamantarana ianao eo amin'ny fiainanao andavanandro, eo amin'ny fanomponao tsy misy hoe tsy maintsy dradradradrainao zany na mandray micro ianao na mitondra fiangonana ianao na manana titre na pastora zavatra ohatran'izany ianao, fa zany ho confirme anao an'izany amin'ny alalan'ny herin'ny filazantsara hoe voaray anao ny azo fijaliana, voaray anao lay fanolorantenan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana zay tsy tandindona intsony. De misy fiainana miaraka amin'izay velona ao anatinao ary tsy ampaninina anao ny zava-mahafaty amin'ny endriny be da be isan-karazany sy amin'ny dika teny afaka andikanana zany izay mety ho fampahoriana, hampahory anao eo amin'ny fanomponao sy ny fiainanao andavanandro. Amaranantsika azy dia ny Jaona toko 7:5-10 dia manamafy an'izany rehetrarehetra nambarantsika izany hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, anomeny ny zanan'ilay tokana tamin'ny alalan'ny fanombohana an Jesosy Kristy lay zanany io nomeny io teo amin'ny azo fijaliana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay ao anatin'izay finoana izay dia mitohy amin'ilay fanazavana fohifohy no entintsika teo hoe mibanjina tany amin'ny boky ny nomery tandindona ary mandray mihitsy ny herin'ny filazantsara, lay herim-pamonjena lay grasy teo amin'ny azo fijaliana aty amin'ny filazantsara araka ny marika toko 7:10 misambotra n'izay famonjena izay zay grasy Jesosy Kristy. De izay ilay fitiavan'Andriamanitra nasehony ho atsika zanak'olombelona hoe hazo fijaliana fampihavanana antsika amin'Andriamanitra, fampihavanana antsika samy isika. Lay fampihavanana antsika samy isika dia isika izay klasé hoe tsy voafora ho jentilisa ivelan'ny filazantsara satria azadino fa ny jiosy dia malaly izy ny amin'ny fifidianana, fa aitsika fa ny baiboly dia mampianatra hoe tsy misy tsony jiosy grika, andevitsy andevitsy ny sisa rehetra. Zay le fampihavanana antsika samy isika ary mitohy amin'ny définition an'ny didy lehibe anankiroa zay hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra, ny sainao rehetra, ny fananao rehetra, ny herinao rehetra, tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa lehibe izany no iantonany lalàna sy ny mpaminany rehetra, zany hoe voafehy ao anatin'izay ny antsoina hoe herin'ny filazantsara miseho sy miaina mitaratra eo amin'ny fiainantsika. De eo ambanin'ny Jaona folo famonjena azo fijaliana na mitinantsika azy io raha vakitsika ny 7:10 dia mazava ny soratra masina hoe Andriamanitra tsy nanomeny zanan'ilay tokana hitsara ho fanamelohana atsika fa ny antony nanome zan'Andriamanitra tsy toa ny zanan'ilay tokana dia mba hamonjeny atsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zay le fanazavana ny hoetsika tany amin'ny fampidirana hoe famonjena no antony azo fijaliana. Tsara ny tompo
rahalahy sy ranabavy. Ny Koritianina voalohany a toko faharoa no vakitsika amaranantsika azy a andininy faharoa révélation Paul izy ity hoe fa nini tsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-ty Jesosy Kristy a indrindra fa izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana ary izao a raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Paul manokana riavana tamin'ny filazantsara rehetra zay nozarainy sy nitoriany a dia tsy nilaza izy ny amin'ny tenany, tsy nilaza izy ny mahajiosy azy sy ny double nationalité azy na de hoe misy passage raisoloariny amin'izany tsy izany no nitoriany, tsy nitory ny amin'ny hoe fahafenony ny amin'ny mahajiosy azy sy ny amin'ny fahaizany mifeny Torah sy ny zavatra ohatran'izany izy ny lalàna fa nini tsy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo ao izy afa-tsy ny herin'ny filazantsara, ny herin'ilay hazo fijaliana, famonjena, fampihavanana atsika amin'Andriamanitra tsotoa ary ny fampihavanana atsika samy isika. Tsara ny tompo a, mino fa misy zavatra voarainao tao anatin'izany fizarana izany a. Important be ny passage ny hazo fijaliana eo amin'ny fanompoantsika an'Andriamanitra tsotoa dia mirarisoanao a ho tafakambana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny lala tokana dia tsy izy izany fa Jesosy Kristy lay hazo fijaliana izy a nanaiky nombohana teo amin'ny hazo fijaliana ho fanombohana n'lay otatsika, lay natiora mamponomonina atsika sy mahampiodina atsika amin'Andriamanitra tsotoa. Dia keo zany a fa izany ihany koa mbola lalana ahafahantsika miavana isika samy isika. Misaotra anao zary masina tsotoa ny amin'ny fitiavanao ny mbola nafahanay nizara ny herin'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny lohateny hazo fijaliana. Ianao tompo no manamasina ny tena, ianao no miasa any amin'ny tontolo rehetra any mba hafahanay manana toe-poso toe-panahy toe-tsaina misokatra amin'ny herin'ny filazantsara dia ny hazo fijaliana izany. Ao anatin'izany ny famonjena, ao anatin'izany ny fahafahana, ao anatin'izany ny délivrance dia aoka ny mombanay rehetra isokatra araky ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindraponao. Ahay mandray, ahay ho toerana sy ny tanimanga hitoeran'ny herinao a, herin'ny filazantsara, hitoeran'ny herin'ny hazo fijaliana mba hahafahanay a mandova ny fiainana mandrakizay. Ny aja sy ny dera dia anao rery any ray tsotoa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no tombo-kasihan'ny vavaka. Alleluia. Raha soatsika rehetra dia tahiany Jesosy Kristy a mamirapiratra eo amin'ny voninahiny dia hialana tsy ny foana ny amin'ny connexion a fa dia amin'ny faritra misy aminay a dia mbola tsy milamina ary ny opérateur izay a misahana an'izany a dia efa nisy ny fotoana ny antsona azy ireo a fa izy ireo mihitsy no ny confirmer fa mandalo olana kely zany a dia